Isika rehetra tompoko ry Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao Andriamanitra marina Andriamanitra ny fahazavana ary Andriamanitra tompony zavatra rehetra nahary ny zavatra rehetra manana ny fahefana amin'ny zavatra rehetra misaotra anao zahay satria mbola omenao anay ty fotoana ity izay ampianarana ho anay ny teninao manambara aminay fa ireo fanompoan-tsampy rehetra dia fahavalonao Andriamanitra ary manakona mandrakariva ny fahazavanao kanefa tsy resin'izany fanompoan-tsampy izany ny fahazavanao Andriamanitra ka dia ampamirapiratanao hatrany amin'ny tanin'ny jentilisa azy omenao ihany koa ny firenenay ao anatin'izany fahazavana izany mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay amin'ny teny ity anomezanao anay ny fanahy masina mba andehananay araka ny tsara afantaranay ny sitraponao indrindra handavanay ny fahamaizina na fahanarahanay ny fahazavanao Andriamanitra kosa dia amin'ny anaran'i Jesosy tompona anaovana ny vavakay sy amiatrana ny fiainanay amen. Eny ary ry havana ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra isika rehetra noho ny nanomezan'Andriamanitra antsika indray zao vanim-potoana lehibe izao dia ny fankalazana ny fahaefatra amin'ny fitopolo taona ny isa-taona ny tovo lehibe farimena ary iarahantsika nankalaza ihany koa amin'ny fomba manokana ny
izany isan-keritaona nytobolehibe izany dia na dia eo anatrehan'ny toedraraha misy atao amin'ny firenentsika sy ny amin'ny anara-pahasalamana aza dia mbola afaka manatanteraka izany sika amin'ny alalan'ny fifampitana ny onjam-peo sy amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao dia misaotra an'Andriamanitra ihany koa satria tsy avelanao tapaka na voasakana ny fitorenan'ny filazantsara dia ny fampahafantarana ny fahazavany any amin'izao tontolo izao ka dia mbola manana fotoana ifampizarana ny tenin'Andriamanitra sika ianarana sy andinian'ny tenin'Andriamanitra anio miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hatratra ny efatra amin'ny fitopolo taona ny isan-keritaona ny tobolehibe farimena ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka mifankahita amin'ny elanelan tany tahaka an'izao ny anjara lohahevitra izay hampianarina amin'ity anio ity dia ny hoe ny fanompoan-tsampy fahavalon'ny fahazavana araka ny bokin'ny Isaia ny fanompoan-tsampy fahavalon'ny fahazavana araka ny bokin'ny Isaia ny mpaminany ary ao anatin'izany lohahevitra izany no ijerentsika indrindra zavatra vitsivitsy mahakasika ny amin'ny hoe fanompoan-tsampy sy ny amin'ny hoe fahazavana ary mahakasika indrindra ihany koa ny amin'Andriamanitra fa mialohan'izany rehetrarehetra izany dia andeha amaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fahaefatra amby efapolo ny andehan'ny fahaenina ka hatramin'ny faharoapolo isika Isaia toko fahaefatra amby efapolo andehan'ny fahaenina ka hatramin'ny faharoapolo izay ovakina toy izao mianaran'i Jesosy izao no lazain'i Jehovah mpanjaka an'Israely dia Jehovah tompony maro mpanavitra azy izao ny voalohany ary izao ny farany ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao ary iza moa ny mba mahazo tahaka ahy aoka hanambara sy handahatra izany amiko izy izay nampitoerako ny firenena fony fahagola ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga dia aoka hambarany koa izany aza matahotra na mangovitra ianareo tsy efa nampandrianareo hatramin'ny fahiny vao ka nanambara taminareo eny ianareo ny vavolombeloko misy Andriamanitra afa-tsy izao fa tsia tsy misy vatolampy tsy hitako izany izay mamorona sarin-javatra voasokotra dia zava-mipona avokoa ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa ny vavolombelony ireny dia tsy mahita na mahalala mba hamenatra azy izy no namoron'Andriamanitra na manao sarin-javatra nidina izay tsy mahasoa koa indro menatra ny namany rehetra fa ny mpiasa dia olona ihany aoka ivory izy rehetra ka handroso aoka ho raiky tahotra sy menatra avokoa izy ny mpanefy manamboatra fiasana miasa amin'ny arina izy ary manamboatra azy amin'ny tantanana sy miasa azy amin'ny sandriny matanjaka eny inaona izy ka ketraka ny hery tsy misotro rano izy ka reraka ny mpandrafitra manenjana ny kofehy sy manamarika azy amin'ny fitsipiana manamboatra azy amin'ny vakony izy dia manamarika azy amin'ny kompa ary mahavita azy ho tahaka ny endrikolona sy tahaka ny hatsaran-tarehin'olona mba hampitoerina ao an-trano tsy maintsy mijinja ny sedera izy ary maka ny azo ileksa sy oka ary mifidy azo any anala mamboly azo orno izy ka hampaniriny ny ranonorana izany ary dia anaovan'ny olona kitay izany ka nalany amindrony eny ampirehetiny izany mba any andasan'ny mofo anaovan'ny Andriamanitra izany ka dia ivavahany eny anaovan'ny sarin-javatra voasokotra koa izany ka dia iankofany ny sasany dorany amin'ny afo eny ny sasany ambony hena manatsatsika eny izy ka dia voky eny mamino izy ka manao hoe aha mafana aho izany nahitafo ao lahy ary ny sisan'izany dia amboarino Andriamanitra ho sarin-javatra voasokotra ary miondritra sy miankohoka ao anatrehany izy ka mivavaka aminy hoe vonjeo aho fa Andriamanitra ianao tsy mahalala na mahafantatra ireny fa voatampina ny masony ka tsy mahita ary ny fony ka tsy mahalala tsy misy mieritreritra ao am-pony na mba manana fahalalana na saina koa manao hoe ny sasany mantsy nodorako tamin'ny afo eny efa nanendamofo tamin'ny vainafony aho efa nanatsatsika ena aho ka nihinana
koa ny sisa va ataoko fahavetavetana iankofako eo anatin'izay vatankazo ho mandavelona izy ho fitaka ny fony ka mampivily azy ka dia tsy mahavonjy ny fanahiny izy na malaza hoe moa tsy lainga vano eto amin'ny tanako ankavanana. Amen. Ny fanompoan-tsampy fahavalon'ny fahazavana araka ny bokin'i Isaia. Izany loha hevitra izany no anjarantsika anio ary ampisehoana amintsika fa na dia eo aza ny fanompoan-tsampy izay efa nalaza hatramin'ny andron'ny testamenta taloha, eny taloha elany nahatongavan'i Jesosy Kristy, dia mbola misy mandraka ankehitriny izany. Saingy ambara mazava ary asongadina indrindra eto amin'izao fampianarana izao fa ny fanompoan-tsampy na dia manana ny heriny sy ny maha izy azy eo amin'ny fiarahamonina misy amin'izao tontolo izao, fahavalon'ny fahazavana avy amin'Andriamanitra zany fa tsy manam-pahefana kosa amin'ny olon'Andriamanitra. Ary izay indrindra no ho velabelarintsika eto amin'ity fampianarana-ty anio fa tsy inontsino ny sampy fa ny herin'Andriamanitra no zava-dehibe sy matanjaka ary manan-kery amin'ny fiainan'ny olombelona. Ary eo anatrehan'izany koa no anehoantsika fa ny fahazavana dia Andriamanitra ary ny fahazavan'Andriamanitra manafoana ny aizy ny fanompoan-tsampy. Andeha hozaraintsika vitsivitsy ity fampianarana ity dia hozaraintsika amin'ny alalan'ny lohahevitra efatra. Ny voalohany izay hanehoantsika indrindra ny famaritana ny antsoina hoe sampy, ny fanompoan-tsampy ary famaritana ny antsoina hoe fahazavana. Ny fizarana faharoa kosa no iresahantsika indray ireo karazana sampy notompon'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny mpaminany Isaia. Ary ao amin'ny fizarana fahatelo dia hasehontsika malalaka kosa ireo antony mahatonga ny olona hanompo sampy. Fa ao amin'ny fizarana fahaefatra no ilazantsika hoe inona tokoa ary moa no antony ilazana fa fahavalon'ny fahazavana ny fanompoan-tsampy. Fahavalon'ny fahazavana ny fanompoan-tsampy. Ary izany dia ho hitantsika ao anatiny hoe ny fahavalon'ny fahazavana tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany ary ny fahavalon'ny fahazavana koa ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana izany ankehitriny. Andeha hojerentsika voalohany ireo famaritana ny hoe inona marina moa ny antsoina hoe sampy ary inona marina moa ny antsoina hoe fanompoan-tsampy ary inona marina ny antsoina hoe fahazavana. Fa izay no ao anaty lohahevitrintsika hoe ny fanompoan-tsampy fahavalon'ny fahazavana. Ny sampy dia zavatra foronon'ny sain'ny olombelona ka ataonao Andriamanitra hivavahana ary avy amin'ny asan'ny saina izany ka anamboarany ratsan-tanany na amolavolany ratsan-tanany olombelona zavatra hita maso, hitsaoana sy angataham-pitahiana ary hivavahana. Araka ny Isaia toko faharoa andiny fahavalo no ilazana izany. Ary araka ny Isaia toko fahaefapolo andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo, ny fanompoan-tsampy dia asa hifarimboana ny karazan'olona telo farafahakeliny. Na ny sampy dia asa hifarimboana ny karazan'olona telo farafahakeliny. Ny mamorina azy dia izao ao ilay olona tompony sampy izay tompo-kevitra hoe hamorina sampy toy izao aho. Ao ny mpandrafitra izay manao sokotra ilay hazo tsara efa nofidiny hatrany anala. Fa ao ihany koa ny mpanefy izay mametaka ireo takelaka volafotsy na takela volamena andravahana ilay sampy mba ho tonga manana endrika mahasintona ny mpivavaka aminy. Fa hamafisina ao amin'ny Isaia toko faha-raika amby efapolo andininy fahafito koa fa asa tanany mpandrafitra sy ny mpanefy ny sampy. Asa tanan'olombelona izy, tsy miaina, tsy mihetsika, tsy miteny fa ampietsehin'olombelona kosa na entin'ny olombelona mifindrafindra amin'ny toerana izay alehany sy izay onenany. Misy ireo sampy vita amin'ny volafotsy sy ny volamena,
natsonika tamin'ny afo izy ireo ary narotsaka tao anatin'ny lasitra mba ho tonga manana endriky ny zavaboary izay hita maso araka izay aniriny tompony azy na aniriny izay mpivavaka aminy azy. Fa misy kosa ireo sampy vita amin'ny hazo, zavatra hafa na vato araka ny Isaia 4:7-7 izay sokirina amin'ny fitaovana dia ny fandraka na ny tantanana, ny marto, sorotsiritana amin'ny fitsipika mba hanome endrika izay zavatra araka ny itiavana azy. Ireny sampy vita amin'ny hazo reny dia nambaran'ny mpaminany Isaia hoe natao an'ireo olona mahantra sy sahirana ara-piarahamonina ao amin'ny fiainana misy azy eo. Toy izao kosa no fanambaran'ny Martin Luther ny amin'ity sampy ity raha hitarintsika lavidavitra kokoa ny famaritana. Dia ny hoe ny sampy dia izay rehetra ankafizin'ny olona ka ataony ho Andriamanitra, satria izany no mirakitra sy entiny ao anatin'ny fony ka dia miaraka mandeha aminy na aiza alehany na alina na andro, ary matory sy mifoha miaraka aminy izany sampy izany. Mety ho inona izany sampy izany hoe Martin Luther? Mety ho harena, mety ho ny tenany, mety ho ny fafinaretan'ny fony sy ny nofony, mety ho ny voninahiny. Izany hoe antsoina hoe sampy avokoa i Martin Luther ny zavatra rehetra ankafizin'ny olombelona ka iraiketan'ny fony sy anakinan'ny fiainany. Inona indray ary ny antsoina hoe fanompoan-tsampy araka ny boky Isaia. Raha lazaina amin'ny ankapobeny ny fanompoan-tsampy dia famoronan'ny olombelona avy amin'ny sainy ny zavaboary hafa hatsangany mba hivavahany sy angatahany fitahina. Morona avy amin'ny sainy zavaboary hafa izy hatsangany hivavahana sy angatahany fitahina. Misy amin'ireny ny zavaboary mivantana izay tonga dia hivavahany avy hatrany, ohatra bibidia, vato, rano, tendrombohitra, zava-maniry. Misy amin'izy ireny koa ny zavaboary izay namboariny ratsan-tanan'olombelona mba ho tonga manana endrika araka ny itiavany azy hotsika teo ambony ka hivavahany rehefa avy eo, ohatra ny volamena na volafotsy ny am-pona natao endriky ny zavaboary hita maso, ny hazo na vato natao sokotra, na tanimanga ny volavolaina dia natao endriky ny zavaboary hafa hita maso. Ino ny vavahana sy ankofana angatahm-pitahina. Araka izany ny fanompoan-tsampy dia tsy inona fa fivavahan'ny olombelona amin'ny Andriamanitra izy, izay sady tsy mpamorona azy no tsy mpahary azy fa zavatra noforon'ny sainy ihany na koa namboarin'ny ratsan-tanany ihany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ny hoe ny fanompoan-tsampy dia tsy fivavahana amin'ilay Andriamanitra marina izay namorona ny olombelona sy nahary ny zavatra rehetra, fa fivavahana amin'ireo zavaboary hafa izay noharian'Andriamanitra ho an'ny olombelona. I Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina 1:5-20 dia mamaritra ny fanompoan-tsampy ho famadihana ny fahamarinan'Andriamanitra, na hoe famadihan'ny olombelona ny fahamarinan'Andriamanitra sy famadihan'ny olombelona ny rafitra napetraka-Andriamanitra tany amin'ny famoronana ka hoy izy raha tokony ho nanaja n'Andriamanitra izay namorona ny zavatra rehetra ny olombelona dia nanaja sy nanompo ny zavatra nataon'Andriamanitra indray izy. Izany toetra izany no fanompoan-tsampy hoy i Paoly apôstôly dia ny hoe ny fanajan'ny olombelona ny zavatra nataon'Andriamanitra sy ny zavatra nataony tanany izay nataon'Andriamanitra ho azy, fa tsy manaja n'Andriamanitra ilay nahary azy sy namorona ny zavatra rehetra hanjakany. Araka ny famaritana izay fanompoan-tsampy izay ary dia hita fa efa fahavalo ny fahazavana sahady izany fanompoan-tsampy izany. Fandeha ho jerentsika indray ny amin'ny hoe inona indray ary ty fahazavana ity araka ny bokin'ny Isaia ho faritantsika ny atao hoe fahazavana. Raha ny mpaminany Isaia manokana no miresaka momba ny antsoina hoe fahazavana na ny hoe fanazavana dia tsy hafa izany fa entiny manondro an'Andriamanitra mivantana izany. Isaia 5:10 hoy izy hoe raha misy mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy tokony anaran-Jehovah sy hiankina amin'Andriamanitra.
toa maneho izany fa Andriamanitra mihitsy ny fahazavana ka ao amin'Andriamanitra ilay tena fahazavana no azon'ny olona mandeha amin'ny mazava. Fa raha mandeha amin'ny maizina izy no manatona an'Andriamanitra ilay fahazavana dia izao hitoetra ao amin'Andriamanitra izy. Toy izy hoe raha misy mandeha amin'ny maizina tsy manana ny mazava, tsy manana ny fahazavana, aoka izy atoky an'Andriamanitra ray natona an'Andriamanitra. Faharoa dia hoy koa izy ao amin'ny Isaia 1:7-7 hatramin'ny 20 hoe tsy ny masoandro intsony ny fahanazavana anao no ny andro, fa Jehova ny fahanazavana anao mandrakizay, ary Andriamanitra no voninahitra zao. Izay tiana ambara amin'izany dia hoe ny olona izay miankina amin'Andriamanitra sy matoka an'Andriamanitra dia tsy haina intsony ao anaty fahazavana mielina toy ny fahazavana masoandro izay mandeha na tsy miseho raha tsy amin'ny andro atoandro ihany, fa ny olona izay miaina matoka an'Andriamanitra kosa dia miaina amin'ny fahazavana mandrakizay, ilay Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra maharitra mandrakizay. Averina indroa io fihezanteny io hoe Jehova no fahazavanao maharitra mandrakizay, Jehova no fahazavanao maharitra mandrakizay. Izany hoe ny fahazavany masoandro dia handalo ihany na amin'ny andro ihany, amin'ny andro atoandro ihany no iseho, fa ny fahazavana ilay Andriamanitra marina kosa dia fahazavana maharitra mandrakizay. Ka io no asongadiny Isaia hoe ny fahazavana eto dia Andriamanitra na Jehovandriamanitra. Ary izay manana an'Andriamanitra dia tsy mba handeha amin'ny loha sahaliko ny fahafatesana na handeha hitoetra ao amin'ny maizina intsony, fa hitoetra sy ianao ambany fahazavan'Andriamanitra mahagaga dia ilay fahazavana maharitra mandrakizay. Ary araka ny Isaia 1:7-7 ny fahazavana hoy Isaia dia ny fiposahana voninahitran'Andriamanitra amin'ny olona. Ka na dia manarona ny tany aza ny aiziny devoly, ary na dia manarona ny olon'Andriamanitra aza ny fahamaizinany jentrisy, dia hoy izy hoe ny olon'Andriamanitra kosa dia hiposaha ny fahazavan'i Jehova. Koa satria Jehova Andriamanitra mihitsy no ilay fahazavana dia mitaratra makany amin'ny firenena jentrisy io Jehova Andriamanitra fahazavana io, ary tonga manatona izany fahazavana lehibe izany koa ny fireneny rehetra. Eny fa na dia ny mpanapaka ny jentlisy aza dia lasa manatona an' Jehova Andriamanitra ilay fahazavana izao tontolo izao, hoy Isaia 1:7-7. Ny firenena rehetra dia manatona ny fahazavanao, ary ny mpanapaka dia manatona ny fahazavanao. Raha itodiana izay famaritan'i Isaia ampaminany antsoina hoe fahazavana izay ry havana dia ny hoe tena Andriamanitra mihitsy no fahazavana asongadiny Isaia ampaminany. Ary raha iverenana kely ny loha hevitritsika dia ny hoe ny fanompoan-tsampy fahavalon'ny fahazavana dia azo lazaina tsotra izany, ary na azo lazaina mahitsy izany ny hoe ny fanompoan-tsampy fahavalon'ny fahazavana dia fahavalon'Andriamanitra. Ny fanompoan-tsampy dia fahavalon'Andriamanitra. Andeha ary hojerentsika ireo karazana sampy notompoin'ny olona arak'izay voalazan'ny Isaia ampaminany. Inona ireo karazana sampy notompoin'ny olona tamin'izay fotoan'izay? Maro ireo karazana sampy eo, fa amin'ny mahafampianarana ity dia tsy hijery afa-tsy ireto karazana sampy anaky efatra ireto isika. Dia izay ambaran'ny Isaia ampaminany izany hoe misy ny sampy sarin-javatra anidina, misy ny sampy sarin-javatra voasokotra, ary misy ny sampy nantsoina hoe bela sy neby, ary misy koa ny sampy dia ny ody ratsy sy ny mpanao fankatovana izay lazainy Isaia ampaminany. Andeha ho jerentsika vetivety ireo zavatra efatra ireo hoe ireo ny karazana sampy notompoin'ny zanak'Israely na notompoin'ny araka tamin'ny Babiloniana tany amin'ny firenena izay nanababo azy tamin'ny andron'ny Isaia ampaminany. Ny sampy ilay antsoina hoe sarin-javatra anidina dia ambarana eo amin'ny Isaia 7:7-7. Isaia 7:7-7. Ity dia ambara hoe sampin'ireo olona manan-karena tamin'izany andro izany, vita amin'ny volamena sy ny volafotsy, voarendrika tsara, ary rehefa vita voaempo tsara izy ireo ao anatin'ny fandoroana dia arotsaka ao anaty lasitra.
dia lasitra manana ny endrika ilay zavaboary tiany tompony hanaovana azy. Ohatra raha nijeriny Exodus toko faharoa amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo sika, ny any zanak'Israely tany Sinay dia endrika ny ombalahy kely no nataony tamin'ny volamena mba ho andriamaniny raha niandry ny fanomezan'Andriamanitra ny didy folo avy any an-danitra izy. Izany hoe ilay sarin-javatra vita tamin'ny volamena voarenika teo a lafo vidy, tsy mba natao ambanimbany toerana, dia tena any-panan-karena io, satria tsy ny olona rehetra no afaka hividy volamena, tsy ny olona rehetra no afaka hividy volafotsy hanamboarana sampy atao sarin-javatra anidina, ka dia natao an'ny olona manan-karena io sampy io. Ary raha ny filazan'ny mpandinika dia zao, ny volamena no narendrika natao sary ilay zavatra, ary ny volafotsy kosa narendrika natao rojo mba hanantonana ilay sampy any amin'ny toerana ambony. Ka ny zanaky ny olom-panan-karena, ny fianakavian'ny mpanan-karena, ny mpanan-karena manontolo izay manatrika an'io sampy io dia miandranandrana toy izao rehefa mivavaka aminy. Sampy natao an'ny mpanan-karena ny sarin-javatra anidina, satria lafo vidy ny volamena sy ny volafotsy nanaovana azy sy nanantonana azy ao amin'ny toerana voatokana ao tokantrano. Fomba nalainy zanak'Israely tahaka tamin'ny Egyptianina sy tamin'ny Babilonianina izany, satria ireo Egyptianina rehetra ireo rehefa manantona ny Andriamanitra ny fianakaviana ny sampiny, Andriamanitra volamena ny ao an-trano, dia atao amin'ny toerana hitan'ny olombelona rehetra maso izy ao an-trano, na miditra na mivoaka ny olona, ka rehefa tonga ao dia tsy maintsy mitsaoka sy mivavaka amin'io sampy io, miandranandrana toy izao, mangatapitaina aminy. Izay le sarin-javatra nidina hita ao amin'ny bokin'i Isaia, natao an'ny olona manan-karena io. Faharoa kosa dia hoe ireo sarin-javatra voasokotra dia io ndray dia sampin'ireo olona malahelo sy tsy dia manan-katao loatra atao amin'ny fiarahamonina. Sampy vita amin'ny hazo izay nosokirin'ny mpandrafitra mba ho tonga manana endriky ny zavaboary ety ambonin'ny tany, toy ny hoe endriky olombelona ho izy, araka ny vakitsika atao amin'ny vaky-teny teo amin'ny Isaia 4:7 teo. Fa natao ho toy ny endriky olombelona izy, ary araka ny fanambarany Isaia 4:7 dia asan-tana ny mpandrafitra hazo ny sary sokotra. Tsy maintsy mandeha makany an'ala izy, mitevy ala, manapaka hazo, ary entina mody any an-trano. Rehefa vita izany dia mandrefy ilay hazo, mamorona ny endrika ilay zavatra atao sampy, manipika azy amin'ny fitsipika, manamaritra azy amin'ny pompa, manamboatra azy amin'ny vakona, ary rehefa tonga manana endriky ny olombelona izy dia ajoro amin'ny toerana ambany iray mba hivavahana sy hitsaoana. Any ona indray izany fa ny sampiny hazo, sampiny mahantra dia natao amin'ny hazo, ary sarin-javatra voasokotra izy, napetraka amin'ny fitoerana ambany indraika. Ireo mahantra ireo rehefa hivavaka aminy dia miankoka sy mandohalika ao anatrehany iray, fa tsy mba miandrandra tahaka nataon'ilay mpamoko sampy, ilay mpanan-karena teo. Hitantsika amin'izay izany fa asehony Isaia ampaminany mazava fa ny sampy amin'ny sarin-javatra voasokotra dia natao an'ireo sahirana, satria ny hazo tsy mba vidiana lafo fa lainany anaty ala fotsiny, dia afaka manatanteraka manamboatra sarin-javatra voasokotra izy hivavahany. Ary io sarin-javatra voasokotra io rehefa vita, apetraka amin'ny fitoerana ambany, dia miankoka eo amin'ny toerana ambany koa ny mpivavaka aminy. Manambara ny fahambaniana ara-tsosialy, manambara ny fahambaniana ara-toekarenan'ireo olona mpivavaka amin'ny sampy amin'ny sarin-javatra voasokotra io izany. Fahatelo dia hoe ny sampy antsoina hoe Bela sy Nebo, arak'izay ambarany Isaia 4:7. Ty karazana sampy ty dia misy karazany roa. Ny hoe ny sampy Bela, karazan'Andriamanitra ny Babilonianina, izay mitovitovy amin'ny bala tamin'ny andron'ny Elipaminany. Natsoina hoe Mardoka koa izy, ary Andriamanitra ny masoandro izay noheverina fa mitondra ny tara-pahazavana ary mizara izany amin'ny voary manontolo rehefa tonga ny lohataona sy rehefa tonga ny fararano. Tao amin'ny tempolo sampy malaza tany Babilôna natsoina hoe Esagila no nankalazana sy nivavahana tamin'ny Bela na nivavahana tamin'ny Mardoka. Izy io dia natao hoe Andriamanitra ny masoandro nitondra ny fahazavana ho an'ny zavaboary sy ny olombelona ka dia nivavahana, kanefa
tsy mbola ambony olay Andriamanitra ny Israely dia Jehovah Andriamanitra Israely ny bela. Ka dia hoy izy hoe mangozoozo ibela araka ny voalazan'ny Isaia 49:2. Izany sampy izany no tompoina ihany koa tao amin'ny Israely. Nantenaina hitondra fahazavana kanefa tsy mahatondra fahazavana toy ilay fahazavana ao entin'Andriamanitra marina dia ilay Andriamanitra tena fahazavana izany. Ny Nebo kosa araka ny Isaia 49:2 ihany dia Andriamanitra ny fahendrena sy ny soratra hoy ireo mpandinika, ary nanana ny tempolony tao amin'ny toerana akaiky ny Babilôna nantsoina hoe Borsipa izy. Izany sampy Nebo izany dia izy no nivavahan'ireo paisiansa sy ireo mpanoratra tamin'izany ka ny ambony ho tompon'ny fahendrena sy tompon'ny fahaizana ary ny fahalalana. Ary tsy mampisalasala ny milaza ity fikarohan'ny mpandinika ity hoe ny lehilahy mana-talenta anankiray na siantifika mahay anankiray tany Babilôna nantsoina hoe Assurbanipal, rehefa nirearea tamin'ny fahendrena dia izao ny fanambarany hoe ny anarako momba ny fahendrena sy nahazoko zay fahaizana mampahalalana rehetra ananako zao dia avy tamin'ny Nebo sampy malaza eto amin'ny Babilôna. Dia izany hono no nahatonga azy hoe io no Andriamanitra ny fahendrena, io no Andriamanitra ny soratra, io no Andriamanitra ny fahaizana mampahalalana. Ka dia nivavahan'ny olona koa, indrindra nivavahan'ireo milaza azo manam-pahaizana sy avaram-pianarana tamin'izany fotoana izany. Ary ny sampy fahaefatra farany zay resantsika ny tompon'ny zanak'olombelona ny zanak'Israely tamin'izany andron'ny Isaia izany dia ny hoe ny ody sy ny fankatovana. Ny hoe fankatovana dia ireo karazan'olona manao azy mitsindrin-javatra ka afaka mamantatra ny momba ny hoavin'ny olona na afaka milaza mialoha ny zavatra tokony ataony eo amin'ny fiainany sy izay tsy maintsy arahiny na tsy maintsy hofadiny mandritry ny fiainany raha teo sambatra izy. Izany dia misy fanahy ratsy manindry azy na misy fanahy ratsy manalokaloka azy, ary fanahy ratsy manalokaloka azy io dia tsy hafa fa ny herin'ny devoly sy ny herin'ny fanahy ny fahamazinana ka mahatonga azy tsy hanam-piadanana. Fa tsy mba fanahy avy amin'Andriamanitra io, tsy mba fanahy avy amin'Andriamanitra marina io, tsy mba fanahy masina io. Ka dia izao io koa ny tokin'ny olona tamin'ny andron'ny mpaminany Isaia. Fahotana sy fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra ny mivavaka amin'ny ody sy miamanaitsy na manaraka izany fankatovana izany, satria tsy fanankenan'Andriamanitra fa fanajana ilay ody sy fiakinan-doha amin'ilay olona manao azy tsindrin'ny zavatra na ilay olona mampanao fankatoavana, ka dia lasa fanompoatsampy izy. Mety havita fahagagana ihany ny fankatovana sy ny ody, fahagagana mandeha fampitahorana, saingy izao fahagagana mahatonga orooro na mahatonga tahotra ho an'izay olona manaiky azy mialohan'ny hahitany izay vokatra ho azony avy amin'izany fahagagana izany. Fahagagana tsy ahitana fiadanana ho an'izay olona manompo an'ity sampy ity zany io fahotana sy fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra izany. Inona kosa ary ny zavatra fahatelo lehibe hojerentsika dia ny hoe inona kosa ary no antony mahatonga ny olona hanompo sampy. Raha tsy ilaza zavatra telo aho amin'ity fanompoatsampy ity na ny antony mahatonga ny olona hanompo sampy ity, satria ny fotoanantsika voafetra dia ireto izany. Voalohany manompo sampy ny olona noho ny finiavana ao am-pony te hivadika amin'Andriamanitra tsotro izao. Manompo sampy ny olona noho ny finiavana ao am-pony te hivadika amin'Andriamanitra tsotro izao. Araka ny fampianarana soratra masina dia fomba fanao sy fiaina avy any amin'ny fireneny jentilisa ny fanompoatsampy. Ary nalainy tahaka sy nampidirina tao amin'ny fireneny Israely izany, kanefa Israely dia efa nanana ny havena, efa nanana ny Jehovah Andriamanitra ho an'ny tompony sy Andriamanitra tokany. Firenena voafidin'Andriamanitra ho azy Israely, saingy ny nia tsotro izao tao ambaditry ny faniriny
rehefa nifangaroary tamin'ny firenena jentilisa nivadika tamin'ilay Andriamanitra tokana ilay Andriamanitra efa nanambara tena taminy tao amin'ny Exodus 3:5-10 milaza mazava hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay no Andriamanitra reo. Efa nifidin'Andriamanitra ho azy ny Israely kanefa ninia nivadika tamin'Andriamanitra ilay efa nanambara tena taminy izy. Ary dia lasa andevon'ny Egyptianina izy, lasa andevon'ny Babilonianina izy, tany izy manatsapa-saina hoe tsinotsinona ny sampy fa Jehovah Andriamanitra ihany na Yahvé Andriamanitra ny Israely ihany ho tena Andriamanitra marina. Ny antony mahatonga ny olona hivavaka amin'ny sampy zany dia ny hoe finiavana te hivadika amin'Andriamanitra fotsiny tahaka ny Israely izay niala tamin'ny Jehovah Andriamanitra ka nanaraka ny sampy ny jentilisa. Fa izao anefa ry havana, rehefa nafan'Andriamanitra tao ambany fanandevozan'ny Egyptianina tany ambany fahababon'ny Babilonianina izy ireo, dia nanambaran'Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra safidy tsara tamin'ny alalan'ny Joshua mpanompony hoe Andriamanitra reo izay nitondra nareo niala tany amin'ny tany Egypta, tany amin'ny tany fandevozana, eto amin'ny tany Kanana izay nivantananareo ianareo, tonga eto amin'ny tany Kanana izay ivantananareo ianareo, fidionareo anio ary izay tokoanareo. Na hanompo ilay Andriamanitra sy ny Amorita, ilay Andriamanitra sy ny Egyptiana tany amin'ny tany nandevozana ianareo, na hanompo an'ny Jehovah Andriamanitra reo, fa raha izaho sy ny amponako kosa hoe Josoa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josoa 4:20, 5:20 sy 5:20. Ninia mivadika amin'Andriamanitra ny olona, fa mbola mampisafidy azy koa Andriamanitra hanompo an'ny Andriamanitra ny Egyptianina resa hanompo ny Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra ny razany izay efa nitantana azy nivoaka avy tany amin'ny fanandevozana. Mety ho hita izany amintsika kristianina kory havana, zany fomba antony mahatonga antsika hanompo sampy zany, na hoe antony mahatonga antsika hivadika amin'Andriamanitra tsotra zao zany. Hita zany amin'ireo mpino kristianina izay efa natao batisa tamin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, nefa tsy miorina tsara amin'ny finoana ka dia lasa mivadika amin'Andriamanitra ary manao fanekena amin'ny devoly. Misy ireo olona izay efa vita batisa, misy ireo kristianina efa natao batisa, lasa indray manao pacte amin'ny Satana, na lasa indray mbola manaiky manao fanekena amin'ny omby asy na ny mpanao fankatobana. Manana ilay toe-tsaina amin'ny varilavo ara-pivavahana na ilay antsoina amin'ny fiteny frantsay hoe esprit séculier, ka efa nanompo ilay Andriamanitra avo indrindra mivarina amin'ny varilavo any amin'ny fanokonan'ny sampy izay sady tsy miteny no tsy miaina no tsy mahafindra ny tenany fa hafindra n'olombelona. Ny antony faharoa mahatonga ny olona hanompo sampy dia ny hoe manompo sampy ny olona noho ny tsy fahalalany an'Andriamanitra mihitsy, noho ny tena tsy fahalalany an'Andriamanitra dia manompo sampy izy. Maro ireo olona tsy mahafehy ny zavaboary manodidina azy, na dia nomen'Andriamanitra fahefana hanjaka amin'ny zavaboary azy izy, ary koa tsy mahafantatra ny fisian'ilay Andriamanitra marina namorona ireo zavaboary manodidina azy ireo. Maro ny olona tsy mahafantatra n'Andriamanitra mpamorona ny zavaboary, ka dia izao lasa mamorona zavaboary hafa izy anakinan'ny fiainany manoloana ireo hery samihafa mety tsy voafehiny eo amin'ny fiainany andavanandro. Ary izay famorona ny Andriamanitra hafa izay na famorona ny sampy hivavahany sy anakinan'ny fiainany izay dia mahatonga azy hifikitra amin'izay fanompoan'ny sampy izay. Hito izany amin'ireo firenena jentilisa maro izay nanodidina ny zanak'Israely tamin'ny fotoanano. Tsy mba nahafantatra ny Yahvé ireo firenena jentilisa ireo, ka dia ny bala na ny sampy bala sy ny astarta ny fantany, dia io no ny vavahany sy nanakinany moaviny manontolo ireo sampy bala sy astarta ireo. Rehefa nahita ny fahagaganany taony Yahvé teo anaty mpaminany Elia nefa ireo firenena manodidina ireo, araka ny mpanjaka voalohany 7:7-30 dia misy no nanaiky ary nanambara pahabe maso hoe Yahvé no Andriamanitra, ianao Yahvé no Andriamanitra. Eo zany dia ny tsy fahalalana n'Andriamanitra no nahatonga azy nanompo ny bala sy ny astarta, fa rehefa nahalala ny Yahvé izy dia lasa nivavaka tamin'ny Yahvé. Hita izany ao amin'ireo karazan'ny olombelona malagasy
ny razam-bentsika malagasy talohan'ny diran'ny fivavahana kristianina teto amintsika azo raisina ohatra. Tsy mbola nisy nampahafantatra amin'ny razam-bentsika ny amin'Jehovahandriamanitra, ilay Andriamanitra mpahary izao rehetra izao, nahary ny lanitra sy ny tany sy nahary azy olombelona. Ka dia izao ny hany azy nataon'ireo razam-bentsika ireo dia ny olona tamin'ny fanompoana ireo sampy nandriana tamin'izay isan'ny nalaza tamin'izany ny sampy rakely malaza, ny sampy rahamaavaly sy ny maro samihafa ny ainana teto amin'ny firenentsika. Fa izao ry havana, izany rehetrarehetra izany dia noho ny tsy fahalalana no nahatonga azy nivavaka tamin'ny sampy, ny nangataka tamin'ny sampy. Ny antony fahatelo dia izao hoe manomboka mivavaka amin'ny sampy ny olombelona noho ilay toe-po ao anatin'ny olombelona ao tia manompo tompo maro na tia manompo Andriamanitra maro. Ny boky Isaia dia manondro mazava izany fa na dia efa Andriamanitra tena ny mihitsy azy no milaza hoe tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao ary ampitovinareo amin'iza moa aho, izao dia izao ihany no Andriamanitra. Na dia efa nambaran'Andriamanitra azy izany fanambaran-tenany izany araka ny Isaia 7:7 sy 5:20, Isaia 7:7, Isaia 5:5 sy 4:20 sy ny 1:1 ka 4:20. Na dia fanambaran'Andriamanitra azy zany dia izao mbola minia manao sarin-javatra nidina sy sarin-javatra voasokotra ihany hanampinan'Andriamanitra ny Israely mba hivavahany, satria efa toe-pony ilay tia mivavaka amin'Andriamanitra maro noho ny fifangaroarony tamin'ny Jentilisa. Toa mihevitra sy mihevitena ny olombelona fa tsy ampy ny fitahiana avy amin'ilay Andriamanitra marina, ka dia mila ampiana indray fifangataham-pitahiana avy amin'ny sampy na avy amin'Andriamanitra hafa. Ny tena mahagaga nefa dia izao, tsy mahatondra na tsy mahavonjy, tsy mahatondra famonjena na tsy mahavonjy azy ny sampy, ary io no mahatonga ny olona hanompo sampy. Io no mahatonga ny olona hanompo sampy, ny finiavana ao am-pony te hanompo Andriamanitra hafa sy Andriamanitra maro. Izany dia toetra raikitra ao am-pon'ny olona indraindray, ilay fitiavana te hanao fampifangaro arom-pivavahana etseroa, na ilay antsoina amin'ny fiteny frantsay hoe syncrétisme religieux, izany hoe ampifangaro arona amin'ny sampy sy ny fivavahana samy hafa Andriamanitra, ary tsy afa-po amin'izay efa omena Andriamanitra azy. Ohatra amin'izany ny kristianina sasany izay mazoto mivavaka amin'Andriamanitra, mazoto manao fanatitra amin'Andriamanitra, manao vokatra ao am-piangonana rehefa lahady, fa kristianina manao tsiombelo ihany koa rehefa manatitra manao sorona na manao fanontona any amin'ireo doany samihafa rehefa tonga ny alamady. Amin'izany fotoan'izany dia hoe noho ny fitiavan'ny olona ao am-pony te hampifangaroaro an'Andriamanitra sy hampifangaroaro ny fivavahana samihafa ao amin'Andriamanitra no mahatonga ny olona hanompo sampy. Raha fitentsika zany zay zavatra telo izay dia ny hoe voalohany indrindra dia finiavana hivadika amin'Andriamanitra tsotra izao no mahatonga ny olona hanompo sampy. Faharoa, noho ny tsy fahafantarana dia lasa manompo sampy, tsy fahafantarana an'Andriamanitra dia lasa manompo sampy ny olona. Fahatelo dia izao, noho ny toe-pon'ny olombelona tia mampifangaroaro na manompo tompo maro eo amin'ny fiainana andavanandro, tsy afa-po amin'izay efa nataon'Andriamanitra ho azy. Izay no antony mahatonga azy hanompo sampy. Dia ary hojerentsika indray ny fizarana manaraka dia ny fizarana fahaefatra sady farany amin'ity fampianaranyity ny hoe inona no antony ilazana fa fahavalon'ny fahazavana ny fanompo-tsampy. Nahoana no lazaina fa fahavalon'ny fahazavana ny fanompo-tsampy? Zavatra telo no terentsika ry havana dia hamalitsika izany fanontaniana izany dia ny hoe ny fanaovana sarin-javatra voasokotra manohitra ny didin'Andriamanitra, fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra izany. Ny andriamanimbola fotsy ny andriamanimbola mena dia fanaovana tsinotsinona ny voninahitran'Andriamanitra, fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra izany. Ary ny Andriamanitra tsy izy na ny ody samihafa dia fanaovana tsinotsinona n'Andriamanitra ilay nahary izao tontolo izao, fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra izany.
izay no jerentsika vetivetindray amin'ity indray mitoraka ity. Efa voalazantsika teo ambony fa ny hoe fahazavana araka ny boky Isaia ampaminany dia manondro any aviandriamanitra. Izy no ilay fahazavana zao tontolo izao, sady fahazavana miposaka ho an'ireo zay mbola mitoetra ao anatin'ny fahamaizinana. Koa hatreto izany ny lohahevitra hoe ny fanompoan-tsampy fahavalon'ny fahazavana dia ambara mahitsy hoe ny fanompoan-tsampy fahavalon'Andriamanitra. Satria ny fahazavana araka ny Isaia ampaminany dia Andriamanitra mivantana na Andriamanitra tena. Andeha ho jerentsika ary hoe ny fanompoan-tsampy fanaovana sarin-javatra voasokotra dia fahavalon'Andriamanitra. Ny fanompoan-tsampy na ny fivavahana amin'ny sarin-javatra voasokotra dia fahavalon'Andriamanitra. Inona no ambarany? Voalohany, fahavalon'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy satria fanoherana ny didin'Andriamanitra voalaza ny eo amin'ny Exodus 2:7 izany. Ilay manao hoe aza manana andriamanika hafa fa izao ihany. Ary aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na izay mety ho endriky ny zavatra ety ambonin'ny tany, na izay mety ho endriky ny zavatra any an-danitra ambony, aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao hivavahana fa izao ihany no Andriamanitra ao. Voalohany, fahavalon'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy araka izany fa satria mandika ny didin'Andriamanitra na manohitra ny didin'Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanika hafa fa izao ihany. Ary eo anatrin'izay koa dia hoe lasa miankoka amin'ny zavaboary izay ny foronina ny olona izay manompo sampy fa tsy mivavaka amin'Andriamanitra izay mpamorona. Ka dia hoy izy hoe fahavalon'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy, fahavalon'Andriamanitra ny mpanompo sampy, fahavalon'ny fahazavana ny mpanompo sampy satria ny olona izay mbola manompo sampy dia mitoetra ao amin'ny fahamazinana fa tsy mitoetra ao amin'ny famirapiratany fahazavan'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny olona hoe, izay no mahatonga ny lohahevitrintsika eto hoe fahavalony fahazavan'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy. Ao anatin'ity fanompoan-tsampy amin'ny sariny fiankofana amin'ny sarin-javatra voasokotra ity ihany koa dia mampiseho ny mahafahavalon'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy ny hoe finiavan'ny olona mamorona sary hitany maso hataony Andriamanitra. Mariky ny fanaovany tsinotsinona an'Andriamanitra zany, ka dia izao fahavalon'Andriamanitra zany, fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra zany. Ny fanompoan-tsampy dia fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra, indrindra fa ny sarin-javatra voasokotra hoy ny fampianaran'ny boky Isaia ampaminany teo. Izay ny voalohany. Faharoa, ny andriamany-bola fotsy sy ny andriamany-bolamena izay natao ho ivavahan'ny olona, nataon'ny olona ho sampy dia fanaovana tsinotsinona ny voninahitra sy ny fahalehibiazan'i Jehovahandriamanitra manoloana ny arena, ka dia izao fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra. Rentsika tamin'ny fampianarana teo amin'ny momba n'io sampy hoe takela-bolamena, takela-bola fotsy, sary vongana vita amin'ny volamena, na hoe sary anidina, sarin-javatra anidina. Hitantsika tamin'io fa hoe natao an'ny olona manan-karena sy manan-katao io. Ary ny arena sy ny fananan'ny vola man-karena no nahatonga azy nanangona volamena sy vola fotsy marobe ka nempony sy natsonikany ho tonga zavatra endriky ny zavatra hita maso ety ambony tany. Ino ny vava tena fahavalon'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy hita maso, ny sampy no foron'olombelona hitao hita maso. Natao hanoherana an'Andriamanitra, natao hamakina ady amin'Andriamanitra ny famoronana sarin-javatra voasokotra na sarin-javatra anidina azafady, ny famoronana sarin-javatra anidina natao hamakina ady amin'Andriamanitra. Fahavalon'Andriamanitra ny fanompoana. Fahavalon'Andriamanitra ny fanompoana ilay Andriamanitra volamena sy vola fotsy. Fa amonin'izay dia izao ny manan-karena izay nivavaka tamin'io andriamany-bolamena io na Andriamanitra vola fotsy io tamin'ny andro Isaia ampaminany dia nanao tsinotsinona ny mahantra, nanao tsinotsinona ireo izay tsy mba manan-katao, ka dia izao nanososo ny mahantra. Fahavalon'Andriamanitra fitiavana, fahavalon'Andriamanitra ilay fahazavana izao tontolo izao ny sampy satria manao tsinotsinona ny mahantra na manao tsinotsinona ny madinika na manao tsinotsinona ireo tsy manan-katao ao amin'ny fiarahamonina. Fa Andriamanitra kosa dia Andriamanitra miantra ny mahantra,
Andriamanitra mitsinjo ny mahantra, mitsinjo ny ory, ary Andriamanitra ho any sarangan'olona rehetra. Andriamanitra ho any sarangan'olona rehetra. Noho izany dia zao fahavalon'Andriamanitra na fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy. Ny fanompoan-tsampy any amin'ny sampy manavakavaka ny sarangam-pirazanana, manavakavaka ara-toe-karena, manavakavaka arakaraka ny fahaizana sy ny fahalalana toy ilay sampy ny nebo teo. Fa ao amin'Andriamanitra kosa tsy misy miavaka raisin'Andriamanitra mitovy ny olombelona rehetra. Isehoana amin'izany, anehoana amin'izany fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka ny Andriamanitsika, fahavalo ny sampy izay manavakavaka sokajin'olona, sarangan'olona ary harena sy fahaizana amampahalalany olombelona. Hitantsika amin'izay fa tsy hoe fahavalon'Andriamanitra fotsiny izany ny sampy, fa manamavan'Andriamanitra mpamorona azy sady manamavan'Andriamanitra ilay namorona azy ny olona rehefa manjaka ao anatin'ny fanompoan-tsampy ao, rehefa matoky loatra ny fanompoan-tsampy ao ka dia zao manjary lasa mandrafy an'Andriamanitra ihany koa ny olombelona rehefa manompo sampy. Fahavalon'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy ry havana arak'izay ambaran'i Isaia. Fahatelo dia hojerentsika indray dia hoe nahoana no ambara fa fahavalon'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy? Ambara fa fahavalon'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy satria rehefa ny fanompoan-tsampy no mbany, na hoe rehefa ny fiankinana amin'ny ody sy fiankinana amin'ireo izay olona milaza ho tsindrin-javatra, manana ny fanahy ny demonia, manao milaza mahita ny ho avy ny olona tsirairay no iankinan'ny mpanompo sampy, dia izao lasa takonan'iny Andriamanitra. Takonan'iny Andriamanitra. Na lasa takonan'iny ilay olona, izay ngamba ny maromaro kokoa hoe takonan'iny olona mpanao fankatovana sy takonan'iny ilay odin'iny ilay mpanompo sampy dia tsy mahita an'Andriamanitra. Dia hoe fahavalon'ilay Andriamanitra fahazavana ny sampy na ny fanompoan-tsampy dia ny fanompoana ny ody ratsy sy ny fanaovana fankatovana, fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra izy ka dia izao tsy mahamerika ny hanompoana azy, tsy mahamerika ny hanompoana azy. Eto ry havana dia aseho amintsika hoe manakona antsika olombelona tsy ahita ny fahazavan'Andriamanitra ny sampy, manakona antsika olombelona tsy ahita n'Andriamanitra ny sampy, tena fahavalon'Andriamanitra manelanelana antsika tsy aheona amin'Andriamanitra ny sampy. Izay nanambarana azy eto araka ny fampianaran'ny bokin'i Isaia. Hitantsika amin'izay koa fa eto izany dia tena fahavalo ratsy ny sampy, fahavalon'Andriamanitra. Saingy izao no tokony hotsarovany kristiana, saingy izao no tokony fantatry ny mpino amin'ny alalan'ity fampianaranyity dia ny hoe na dia eo aza ny fahamaizina ny fanompoan-tsampy dia tsarovo fa aroda ny fahazavan'Andriamanitra, aroda ny fahazavan'Andriamanitra, na roay ny fahazavan'Andriamanitra izy ireny rehefa tena mandray an'Andriamanitra isika. Io ilay ambarany amin'ny Isaia 40:1 hoe tonga ny fahazavanao ary mandroaka ny Ezipito manarona ny firenena io fahazavan'Andriamanitra io. Tonga Andriamanitra ao, mandroaka ny Ezipito manarona ny firenena io Andriamanitra ao io, dia ravan'Andriamanitra ilay fahavalo dia ny fanompoan-tsampy izany. Ndeha hojerentsika vetivety ary alohan'ny hijanonana ry havana dia ny hoe ahoana no iaina ny fiangonana, ahoana no iaina ny fiangonana ity fanompoan-tsampy ity, ahoana no iaina ny fiangonana ity fanompoan-tsampy ity araka izay lazay ny tenin'Andriamanitra, araka izay lazay ny mpaminany Isaia. Ahoana no iaina ny fiangonana ny amin'izao fanompoan-tsampy izao izay fahavalony fahazavana na hoe fahavalon'Andriamanitra. Dia andeha hojerentsika tsotra hoe tena zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny ny fanompoan-tsampy, ary zavatra manodidina ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny ny fanompoan-tsampy, fa tsy azontsika iodivirana kosa nefa, ary tsy azontsika ialana kosa nefa ny hoe raha tena mijoro tsara ny mpino kristianina, raha tena mijoro tsara ny zanak'Andriamanitra, raha tena mijoro tsara ny fifoazana, dia izao ho resy ny fahavalona, ho voaroaka teo anoloantsika io fahavalona, ho hiondrika eo anatrehantsika io fahavalona. Io no ataontsika kristianina na ataontsika fifoazana indrindraindrindra
ahatsiarovana izany amin'izao andro ny tobo lehibe izao, izao andro ny efatra amin'ny fitopolo taona ny tobo lehibe farimena izao hoe ny androaka ny aizina teto amin'ny tanitsika no antony nanokafan'Andriamanitra ny fifoazana teto farimena. Ny androaka ireo aizina fahavalony sy fahazavan'Andriamanitra teto amin'ny faritry vakina ankaratra no antony namoronan'Andriamanitra na nanoazan'Andriamanitra ny ray aman-dreny pastora Rakotozandry Daniel tato amin'ny faritry vakina ankaratra. Androaka ny fahavalo dia ilay fahamaizinana na ilay fanompoatsampy samihafa. Fa izao ahoana ny ainan'ny fiangonana azy ankehitriny? Misy dia misy tokoa ny fiangonana izay tena miady amin'ny fanompoatsampy. Misy dia misy tokoa ny fiangonana sy ny fifoazana izay tena miady amin'ny fanompoatsampy ary tena mitondra ny fahazavan'Andriamanitra mandroaka ny sampy tsy hanjaka ao amin'ny fahatanana. Ireny ny tena fifoazana, ary ireny ny tena mpanaradian'i Jesosy, ary ireny ny tena mpanatanteraka ny afatr'Andriamanitra, ary ireny ny tena mpaneho ny famirapiratany fahazavan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Misy ny fiangonana izay tena mijoro am'izay. Saingy ny mampalahelo koa nefa indraindray ry havana dia izao. Misy ny kristianina izay tsy sahy miteny na manitsy akory raha misy mpiaramonina aminy miaina ao anatin'ny fanompoatsampy. Tsy sahy manitsy. Ka na dia misy kristianina namany azy mbola miaina ao anatin'ny fanompoatsampy dia izao tsy mijoro izy handresany fahavalo fa mangina. Izao no lazain'i Jesaia mpaminany, efa tonga ny fahazavanao, ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao, ny fahazavan'i Jehovah Andriamanitra ao no mandroaka ny aizina manarona ny tany. Mijoro amin'izay koa ve ny kristianina ankehitriny? Moa mijoro amin'izay koa ve ny kristianina ankehitriny? Misy indraindray aza amin'ny mpitory-teny sasany tsy manambara mahitsy ny tenin'Andriamanitra izay mankahala ny sampy, fa mandambolambo na manalefaka ny hevitry ny soratra masina, satria mety misy olona manan-karena, na misy sokajin'olona ambonimbony, na misy sokajin'olona atao hoe manan-katao ao amin'ny fiangonana, mety ho voatohitohina raha tenenina izany. Indrindra raha olona mahavita mahefa didy betsaka ao amin'ny fiangonana no manompo sampy, dia somary ahodikodina na avilivily na sarosaromana ao ny afatr'Andriamanitra, tsy lazaina mahitsy fa fahavalon'Andriamanitra io sampy io, fahavalon'Andriamanitra io fanompoatsampy io. Izany no iainan'ny fiangonana ny tia fanompoatsampy ity ankehitriny ry havana. Mijoro tena fahazavana ve ny fiangonana ankehitriny ka sahy mandroaka ny fahamaizinana io, mijoro tena fahazavana va ny mpitory-teny ka sahy manitsy ny fanompoatsampy, fa tena ratsy io eo anatrihan'ny fiangonana izay anambaran'ny filazantsara indraindray mbola misalasala ny mpitory-teny indraindray ry havana. Ho antsika mpitory-teny rehetra sahia manambara fa fahavalo ny fahazavan'Andriamanitra na fahavalon'Andriamanitra io fanompoatsampy io, ialao io raha mbola kristianina tena nino an'Andriamanitra. Raha mbola kristianina te hanana ny famonjena avy amin'Andriamanitra ianao, raha mbola kristianina te hahita ny famirapiratana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahazavan'Andriamanitra eo aminao ianao. Fahaditsony ao anatrihan'Andriamanitra ry havana ny fahanginana fotsiny manoloana io fahavalo zay mila manakona antsika olombelona tsy ahitan'Andriamanitra io. Fahaditsony ao anatrihan'Andriamanitra zany. Fa izao koa ny iainan'ny fiangonana sasany ity fanompoatsampy ity. Misy fiangonana sasany izay mieritreritra fa azo ampiarahana tsara amin'ny fivavahana kristianina ny fanompoatsampy. Misy fiangonana izay mieritreritra fa azo ampiarahana tsara amin'ny fivavahana kristianina ny fanompoatsampy. Hita izany amin'ireo karazana kristianina sasany izay miseho tena mpivavaka marina, sahy manorina trano fiangonana etsy seroa, sahy manao asa soa avy eroa eny any amin'ny fiangonana samihafa, kanefa ao ambadika ao izy iraky Satana handrava ny fitoriana ny filazantsara. Hitantsika izany amin'ireo karazana antoko mpivavahana samihafa na antoko mpikambanana miafina samihafa toy ny franc-maçonnerie, izay tena manao asa soa na miseho amin'ny endrika tsara, manao fanampinana, manao asa fiantrana, tovy ihany, tsy misy hafa amin'ny fomba fiasan'ny fiangonana.
ary samiditra ao anatin'ny sehatry ny fiangonana azy manao an'izany Jesosy zany kanefa fahavalon'Andriamanitra fahavalo ny fahazavan'Andriamanitra dia misy ny olona sasany na misy ny fiangonana sasany manao hoe azo ampiarahana io azo ampiarahana io fa tsy ariavana ny fahaizany tsy azo ampiarahana ny fanontsampy sy ny fivavahana kristianina amin'ilay Andriamanitra marina satria manimba na mamotika ny fiainan'ny fiangonan'Andriamanitra ny fanontsampy indrindra ny fiainan'ireo société secrète na fikambanana miafina misy eto amin'izao tontolo izao izay miseho amin'ny endrika tsara afaka miara-miasa amin'ny fiangonana afaka miara-miasa amin'ny kristianina afaka miara-miasa amin'ny mpivavaka kanefa mamandrika azy ho tonga any amin'ny fahaveresana mandrakizay raha lazaina tsotra na fintinina ry havana dia tena fahavalon'Andriamanitra na fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra ny fanontsampy ireo karazan-tsampy rehetra izay efa notanysaiko teo ambony ireo karazan-tsampy rehetra izay efa nambara sy nampahafantariny izay ampaminany tao amin'ny bokiny izay nosoratana dia tena hita fa fahavalon'Andriamanitra satria sady manda an'Andriamanitra ilay mpamorona izy no mantaona ny olona handika ny didin'Andriamanitra momba ny maha-Andriamanitra tokana azy no manakona ny olona tsy ahita n'Andriamanitra marina ka mitoetra ao anatin'ny fahamaisinana mandrakariva ny olon'Andriamanitra ambara amintsika amin'izao fa fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra na fahavalon'Andriamanitra mivantana ny fanontsampy ry havana malala izay mankalaza izao faefatra ny fitopolo taona ny isa-kery taonan'ny W Farimena izao tsarovy mandrakariva fa raha mbola mitoetra ao amin'ny fanontsampy ianao dia tsarovy fa fahavalon'Andriamanitra izay ary ianao no fahavalon'Andriamanitra voalohany tsy manana anjara ao amin'Andriamanitra tsy manana ny fahazavan'Andriamanitra akory ianao raha mbola mitoetra ao amin'ny fanontsampy ka dia izao aza manaiky ho baiko ny devoly na aza manaiky ho aforitsy ny devoly ao ambany ny fanontsampy fa minoa an'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra nahary anao sy nahary ny zavatra rehetra ary manome anao ny fahefana rehetra hanjaka amin'ny zavaboary rehetra fa tsy namelanao kosa hiankoka indray eo anaty ny zavaboary izay noarian'Andriamanitra hanjakanao atoko sika fa samy joro ho mpandresy ny fahavalo dia ny fanontsampy ny fiangonana rehetra ka tsisy anaiky intsony hanombemileminy hoe zavatra azo tanterahana anatin'ny fiangonana ny fanontsampy na hoe zavatra azo ampiarahana amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra ny fanontsampy na hoe zavatra tsy afaka misaraka amin'ny fiainana zanak'olombelona satria kolon-tsaina malagasy ny fanontsampy tsy ariavana fa ny fijorontsika amin'ny finoanan'i Jesosy ny fijorontsika amin'ny finoanan'Andriamanitra ny fijorontsika amin'ilay fahazavana izao tontolo izao izay rery no maharesy ny sampy tsarovy fa raha miatika izao isan-kery taon'izao isika dia mandray ny fahazavana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny tenan'Andriamanitra izay zarena amintsika ary tonga izay fahazavana izay androakany aizina eto amin'izao tontolo izao satria tsarovy fa fahavalon'Andriamanitra sy fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra ny sampy fahavalon'Andriamanitra sy fahavalon'ny fahazavan'Andriamanitra ny fanontsampy dia ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina eny voninahitra izay fazy hatramin'ny talavitrako mandrakizay amen. Isa
hivavaka isika. Fifalianao anay ry Andriamanitra sy toa agny an-danitro. Niazo anay indray zao vaninandro lehibe zao, dia tsy hafa fa nisy ankeri-taona ny toby lehibe farimena fa 470 zay ankalazainay ao anatin'izao taona izao. Misaotranao izahay Jesosy, fa notantananao ny fiainany zanaky ny fifoazana tao anatin'izay taona iray zay, ka afaka mankalaza ity isan-keri-taona ity. Misaotranao izahay, fa na dia ao anatin'izao fankalazana manokana izao aza ny zanaky ny fifoazana amin'ity taona ity, no ny asan'ny Covid-19, dia mahita fifaliana izahay, satria mbola afaka mandreny teninao. Eta io zany teny ambara eto izany Jesosy, fa ianao no tompony teny, ianao lay teny fiainana, ka ambaranao eto izay tianao ambara aminay, hahavelona ny zanaky ny fifoazana izay mandre zao toroteny izao. Mifona aminao izay Jesosy, amin'ny sy fahatanteranay rehetra, ary mangataka aminao indrindra izahay, ny omban'ny fitarian'ny fanainao masina, ny teny zay ambara, mba ho tonga ao anatin'ny fony olona, ka halonaka fony olona izany teny zany, atonga na ibebaka, ka ilomano ao anatin'ny sitraponao mandrakariva. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, avy any Nazareta, no azonay mangataka izany. Amen. Ny voalohanteny ry havana, dia ny fisaorantsika an'Andriamanitra lehibe tokoa, satria mbola afaka mandreny teniny amin'ny alalan'izao fankalazana ny isan-keri-taona ny toby lehibe farimena izao isika. Fankalazana fa 470, fankalazana hafakely, satria ao anatin'ity ame anara-pahasalamana noho ny Covid-19 ity, izao tontolo izao, kanefa amin'Andriamanitra velona ny Andriamanitsika, dia tsy avelan'Andriamanitra ho foana izany isan-keri-taona izany, tsy avelan'Andriamanitra sy andregny teninsika, ka dia isaorana lehibe indrindra izy. Ny faharoa dia fisaorana ny komitiny toby lehibe farimena, izay nagnome anay anjara amin'izao isan-keri-taona izao, ka araka ny hitasika ao amin'ny programa, dia ny toroteny fahafito no nomena ho anjarao, dia makasitraka ny komity no miarahaba tsika rehetra zanaky ny fifoazana na tratra izao isan-keri-taona izao. Toroteny fahafito izay nalaina tao amin'ny Hebreo 7, ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy hatramin'ny 4 mahatratra ny andininy 1. Hebreo 7, ny andininy 12 mahatratra ny 4 ny andininy 1. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ry rahalahy, fandrao isy aminareo hanana forasy sy mino, ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananara isanandro raha mbola atao hoe anio, fandrao isy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahany ota, fa efa tonga piombina amin'ny Kristy isika, raha miazona mafy ny fiandohan'ny fahatokiasika hatramin'ny farany. Raha atao hoe anio, raha hiaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fa iza moa no mahatezitra azy rehefa nandre?
sy izay rehetra nentiny Mosesy miala tany Egipta va, ary iza no nahatezitra azy 7 taona, sy izay nanota va, ka dia niapatrapatra tany anefitra ny fatiny. Ary iza no nianianany fa sy hiditra any amin'ny fisaharany, afa sy izay sy nanaiky, ka dia hitasika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny sy finoany. Ka na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fisaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra fandrao mba misy eo aminareo toa sy mahatratra izany. Ry ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry zanaky ny fifoazana malala, ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Io no tenin'Andriamanitra omena sika indray ry havana amin'izao isan-keritaona fa 470 izao amin'ity andro anio ity. Tenin'Andriamanitra izay agnambarany mpanoratra ny Hebreo mazava tsara fa ny finoana irery ihany no ahafahana miditra any amin'ny fisaharana. Dia sy hafa fa ilay fisaharan'Andriamanitra izany. Ny finoana an'Andriamanitra velona araka ny nambara teo, io no antoka lehibe ahafahantsika rehetra miditra amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra na fanjakan'ny lanitra. Eo anatrehan'izany dia misy fampitandremana lehibe, misy didy anankiroa lehibe izay nomeny mpanoratra ny Hebreo ho an'ny mpiaino azy tamin'izay fotoana izay, ary omena sika zanaky ny fifoazana koa izay mandre ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izany hoe ny finoana irery ihany no ahafahana mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy ny mpanoratra ny Hebreo, tandremo fandrao isy eo aminareo manana forasy. Tena mampitandrina ny mpanoratra ry havana. Izany forasy izany dia dikan'ny mpanoratra eto hoe sy mino. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao, tandremo sao misy eo aminareo manana forasy sy mino, manana forasy manohitra n'Andriamanitra sy manahika an'Andriamanitra velona. Izany no ambara amintsika amin'izao fotoana izao ry havana. Izany fo sy mino zany, ka adika hoe forasy ihany koa, dia mampiala sika amin'Andriamanitra. Aserovana indrindra ry havana ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny heliko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ka noho izany ny sy mino dia adika mazava hoe olona manana heliko, olona sy eo akaikin'Andriamanitra, tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra izany olona izany. Mazava ry havana ny voalazan'ny mpanoratra ny Hebreo eto, sy Andriamanitra fe Andriamanitra fosiny, fa tena sindriany mazava ny hoe Andriamanitra velona. Io no ampitandremana sika zanaky ny fifoazana koa. Tandremo ry zanaky ny fifoazana, so dia misy manana forasy isika. Tandremo ry zanaky ny fifoazana, so dia manana fosimino isika, fa izany rehetra izany dia mampisaraka sika tanteraka amin'Andriamanitra izany. Sy ahitasika ny tavan'Andriamanitra izany ry havana, sy ahitasika ny famonjen'Andriamanitra izany, fa noho izany mitandrema hoy ny mpanoratra eto, ary ampitandremana sika hatramin'ny farany zany, satria mazava ny tenin'Andriamanitra ry havana, fa izay maharitra hatramin'ny farany, io ihany no ho vonjena. Sy izany ihany ny zavatra ampitandremin'ny mpanoratra sika,
amin'izao teksta izao fa misy didy ihany koa apetrany ankoatry ny fampitandremana dia misy didy apetrakany manao hoe mifananara ianareo, mifananara ianareo. Fandrao misy mafo sy hafa riavana fa mbola fagnamafisana izay voalaza teo aloha manana fo rasy. Lazaina amin'ny fomba hafa eto hoe sao dia misy manamafo noho ny ota, ka izany ota izany no mamitaka ny tegnany sy alalany an'Andriamanitra. Mifananara ianareo, hoy ny mpanoratra ny Hebreo. Ary zany koa no ampitaina amintsika zanaky ny fifoazana izay mandresy manatrika izao isa-taona izao. Mifananara isika ry zanaky ny fifoazana, fandrao misy mafo, fa izany olona mafo izany dia sy sitrak'Andriamanitra izany. Izany olona mafo izany no lazaina tery aloha hoe manana fo rasy. Ary izany dia aserovana ihany koa ny teny izay voalaza ao amin'ny Salamo 5:70, ny 7 sy ny 9. Salamo 5:70, ny 7 sy 9. Izay lazaina hoe raha tao hoe anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka tamin'ny fahasosorana. Mazava izany ry havana fa hatramin'ny voalohany Andriamanitra dia sy makasitraka ny fanamafisam-po. Hatramin'ny voalohany Andriamanitra dia sy makasitraka ny sy finoana. Hatramin'ny voalohany Andriamanitra dia sy makasitraka ny ananany zanany misakana ny zanaky ny fifoazana indrindra izany sy ahita ny voninahitr'Andriamanitra lehibe. Misy zavatra maromaro ry havana lazay ny mpanoratra ny Hebreo eto izay sy ankasitran'Andriamanitra hataony zanany. Anankiray amin'izany ny filazana hoe mahatezitra n'Andriamanitra ny zanany raha manota. Zany voalaza eto ry havana, sy ankasitran'Andriamanitra ary mahatezitra n'Andriamanitra ny ota, ka sy tokony aina amin'izany ny zanaky ny fifoazana. Ary zany no nandraisana anireto ohatra ireto. Noho ny fahatezerin'Andriamanitra dia niala avy any Egipta notariany Mose sy ny zanaky Israely, ka dia noho ny ota dia besaka no maty tamin'izany. Ary izany koa no agnanarana ny zanaky ny fifoazana zay mandeha zao tenin'Andriamanitra izao. Sao miara mandeha amin'ny mpanompon'Andriamanitra isika noho ny fitarian'izy ireo asika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, kanzo miaina amin'ny ota dia izao mahatezitra n'Andriamanitra izany ka sy andeferany, ka tena mamono Andriamanitra, tena mamalo heliko Andriamanitra ka mitandrema ry zanaky ny fifoazana. Ny manaraka izany dia izao: sy miditra amin'ny fisaharany, ny fisaharan'Andriamanitra izany, sy ny sy manaiky an'Andriamanitra. Tena mazava izany ry havana, sy miditra amin'ny fisaharan'Andriamanitra izay sy manaiky an'Andriamanitra. Agnamafisany mpanoratry ny Hebreo ny fananarana sika teo izany ry havana, ny sy manaiky adika koa hoe ny sy miny, ny sy manaiky adika koa hoe ireo rasy fo, ny sy manaiky adika koa hoe ireo sy manao ny sitrapon'Andriamanitra ka manao ny sitrapony tenany, eny manaraka ny famitahany ota ka mitondra azy makany amin'ny elo maharitra mandrakizay.
ny sy manaiky sy mahazo miditra amin'ny fisaharan'Andriamanitra riavana. Raha jerena izany dia izao, mazava ny voalazan'ny mpanoratra ny Hebreo riavana fa mila mankatoa an'Andriamanitra velona isika, ary sy hafa ny Andriamanitra velona izay lazay ny mpanoratra eto fa Jesosy Kristy riavana. Jesosy Kristy io no nisangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana. Jesosy Kristy nostanany loha fa velona maharitra mandrakizay. Io no lazainy ity hoe mila mino an'Andriamanitra velona ny olona, dia sy hafa fa isika zanaky ny fifoazana izany. Mila manaiky an Jesosy Kristy isika, fa misy manko riavana, ary ampitandremana sika zanaky ny fifoazana, fa misy izay mino Andriamanitra maty, Andriamanitra tsy izy, ny Andriamanitra hita eto amin'ity izao tontolo izao ity. Maro olona mivavaka amin'ny vato aman-kazo, mivavaka amina rano, mivavaka amin'ny olombelona. Sampy zany riavana, sy maharitra izany, sy mba Andriamanitra velona izany, fa Andriamanitra ao anatin'ny ota izany, sy mahatonga sika any amin'ny fiainana. Ka mila ialasika izany, sy angatasika andro, satria miposaka aminsika ilay fahazavan'ilay Andriamanitra velona, dia Jesosy Kristy izany, araky ny fanevany isan-keritaona izay iainasika amin'izao zany. Dia sy hafa fa izay hita ao amin'ny Isaia 40:1, misangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Tonga Jesosy ilay Andriamanitra velona, tonga Jesosy ilay Andriamanitra mazava riavana, fa misangana amin'izany, mizoroa amin'izany, arao zany raha sitraka sika ny ahita izany fiainana omanina ho an'ino izany. Eo anatrehan'izany riavana malala izay manaraka izao fampianarana izao. Sy mba sitrak'Andriamanitra ny zanaky ny fifoazana hanamafo. Sy mba sitrak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ny zanaky ny fifoazana sy iny an'Andriamanitra velona. Eo anatrehan'izany dia sotra ry zanaky ny fifoazana. Miposaka aminao zao ny fahazavana, manatona anao Jesosy Kristy, ary izany no fiainan' Jesosy hatramin'ny voalohany. Izy no manatona asika, izy no mitady asika, ka mahatonga asika hanaiky azy. Eo anatrehan'izany dia mananatra ny mpanoratra eto ho asika zanaky ny fifoazana rehetra sy ankanavaka, mba hananasika foniny. Ny finoana reriany, io no mahavonjy asika riavana, ary ny finoana an Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona, sy miankina amin'Andriamanitra boboka, izay lazay ny soratra masina hoe ho levona rahampiso, sy miankina amin'izany ny zanaky ny fifoazana, satria dia mazava ny tenin'Andriamanitra, ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny tenin'Andriamanitra sy ho levona, sy hafa fa Jesosy ilay Andriamanitra velona, hitaomana asika zanaky ny fifoazana, ka ino asika izany no lazaina amin'izany. Minoa riavana fa Jesosy vonona handray asika ho agny amin'ny fisaharana maharitra mandrakizay. Aza manamafo ary mifona am Jesosy koa, mibeba am Jesosy noho ny ota, fa izany ota asika izany tena mamono asika, mitondra asika makany amin'ny fahafatesana izany, fa raha vonoin Jesosy amin'ny rano izany ota izany, fiainana mandrakizay kosa no anjarany zanaky ny fifoazana, satria omeny Jesosy ho azy zany, omaniny Jesosy ho azy zany, ka tena voan'i Jesosy midanadana ho asika ny varavaran'ny lanitra, mba ahafahasika miditra agny amin'ny fiainana mandrakizay.
voninahitra ny eo an'Andriamanitra resy zanaka ary ny fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Saotranao zay ry Jesosy Andriamanitray, lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Renay ny teninao izay magnanatra anay mba sy anagnanay forasy ka ho fitay miota ka hamitaka ny tenanay zahay ka ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa mananatra anay ny teninao mba inoanay anao Jesosy Andriamanitra velona ahafanay miditra amin'ny fisaharana mandrakizay. Dia matoky izay Jesosy fa sy andalo foana amin'ny zanaky ny fifoazana izany teninao zany, fa ho saroanay tokoa sy ho fiainanay ary sy ala aminao zahay Jesosy hatramin'izao ko mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta nazonay mangataky izany. Amen. Sonia